manolotra ny araba tompoko lahy finaritra tompoko vavy araka ny efa natsidika tamin'ny alatsinay moa dia saika homaina kokoa ty herinandro viavitsika ty raha noharina tamin'ny herinandro lasa teo. Etsakilan'izay ihany koa dia azo vahanatra zany ny zavona ny voamaraina eto amin'ny fatry ny afovoantany sy any amin'iny tapany atsimony Madagasikara iray manontolo iny. Mbola verina trany zareo mifanentanana dia teny meteo rehefa misy izay zavona izay ny voamaraina, indrindra ho antsika mpampiasa ny lalam-pirenena sy ny mpamily indrindra mba hijanona mihitsy aloha rehefa matevina izay zavona izay satria mety ho akaiky kely ny fahitana na ny visibilité amin'ny teny vahiny ka mety hitera-doza zay ka dia aleo zany soroantsika aloha ny loza ateraky ny zavona izay. Etsakilan'izay ihany koa dia saika andrivotra hatrany aloha any amin'ny tapany avaratry Madagasikara iray manontolo iny indrindra amin'ny faritra ava sy ny morontsiraka eo anelanelan'ny analalava sy soalala eo misy rivotra mafy be ny voamaraina ka dia mila mitandrina zany aloha isika mpampiasa ny ranomasina any amin'ny faritra iny. Mikasika an'izay ny ranomasina izay hatrany dia mila mitandrina hatrany ihany koa ny mpampiasa ny ranomasina any amin'ny tendrony avaratry Madagasikara, zany hoe any amin'ny manodidina ny atsimon'ny Sambava sy Kapodambriny ary any amin'ny tendrony atsimon'ny Madagasikara, zany hoe eo anelanelan'ny Androka sy Taolanaro fa misy alin-drano vaventy mety ho tafiakatra hatrany amin'ny 3 metatra mihitsy indraindraika dia mila mitandrina zany ny mpampiasa ny ranomasina sy ny mpanjona ny ranomasina any amin'ireny faritra ireny. Ny maripana moa etsakilan'izay tsy dia misy fiovana firy fa angatsika hatrany ny eto amin'ny faritry ny afovoantany zao manodidina eo amin'ny 9 ka hatramin'ny 7 degré celsius eo ny maripana ambany indrindra. Maripana ambony indrindra eto amin'ny faritry ny afovoantany ihany koa dia saika eo amin'ny 3 ka hatramin'ny 9 degré celsius eo. Andao jerentsika ireny mety ho tetriny andro ho amin'ny rapitso maraina azo orina malefaka aloha ny any amin'ny manodidina ny faritra Analanjorofo, ny faritra Atsinanana ary Ampaka hatrany amin'iny Mananjary iny. Amin'ny faritra sisa rehetra moa dia homaina tanteraka ny andro somary andrahoana ty amin'ny faritra Sava sy Antsiranana voalohany sy faharoa. Izy kosa ny zavona ny voamaraina eto amin'ny faritry ny afovoantany iray manontolo sy any amin'iny tapany atsimony Madagasikara iny. Raha ifangaro kosa izay zavona sy herika izay ny voamaraina any amin'ny manodidina ny Alaotra Mangoro, faritra Vatovavy Fitovonany, ny ilany atsinanan'ny Analamanga sy ny ilany atsinanan'ny afovoantany iray manontolo iny. Raha ho an'ny tolakandro kosa indray dia toy hatrany aloha ny orana malefaka any amin'ny faritra Atsinanana, mihitatra kely izay orana izay any amin'ny Alaotra Mangoro iny, ny any amin'ny faritra manodidina Nosy-be sy Analalava ary Samborana iny kosa dia azo orana tandrifondraona. Ny aty amin'ny manodidina ny Antsiranana voalohany sy faharoa sy morontsiraka Sava iny dia mety hisitraka orana malefaka ihany koa. Ny faritra sisa rehetra moa dia saika maina tanteraka mihitsy amin'ny ankapobeny. Raha mahakasika ny maripana voatombatombana raha ho amin'ny rapitso maraina zao dia 9 degré celsius amirofiratra zany aloha ny any amin'ny manodidina ny Vakinakaratra iny, any amin'ny manodidina ny Ambatolampy Faratsio tany fotsiny aza moa dia mety ho tafalatsaka hatrany amin'ny 5 na 4 degré celsius mihitsy. Ny eto Analamanga kosa dia manodidina eo amin'ny 7 degré celsius eo ary 4 degré any Fianaratsoa any. Fa raha ho an'ny tolakandro kosa indray jerentsika dia afanatrany aloha ny Antsohihy sy Maheva-tanàna iny satria mananky hatrany amin'ny 3 degré celsius mihitsy. Ny eto amin'ny faritry ny afovoantany ihany koa dia eo amin'ny 3 ka hatramin'ny 9 degré celsius eo. Ny any amin'ny morontsiraka Atsinanana iny moa dia saika misy fidinany kely maripana ambony indrindra 9 degré ka hatramin'ny 7 degré celsius eo. Raha eo anelanelan'ny 7 degré ka hatrany amin'ny 2 degré kosa ny any amin'iny morontsiraka andrefany Madagasikara iny. Andao indray ary jerentsika ny mety ho tetriny andro amin'ireto firenendehibe ivelan'ny Madagasikara ireto. Azo orana malefaka aloha ny any Nairobi raha ho maina tanteraka ny andro any Paris sy Johannesburg any. Ho an'ireo nosy kely ivelan'ny Madagasikara kosa indray dia azo orana malefaka ny any Comore raha somary maka endrika tandrifon-drano izay orana izay. Ho an'ny Seychelles ho maina tanteraka kosa ny andro any Mayotte, Maurice ary La Réunion. Dia izay indray aloha tompoko raha sy tompoko vavy no afaka natolotra fa dia misaotra anao nanaraka ny hatramin'ny farany. Ny zanam-pandaharana meteo no farana hatreo fa ny televiziona malagasy kosa dia manolotra zanam-pandaharana be dia be ho anao fa aza misaraka aminay. Veloma tompoko.